fa efa nijaly ianao, voahombo ianao, maty ianao, niatry fanantenana fahafatesana ianao, nefa tsy letra ny fasana ny zonony ianao, nitsangana ianao, niakatra amin'ny avo indrindra, petraka avandriamanitra izy-toa, mamboatra fitoerana ho anay, ary ankehitriny ianao dia miamboninahitra obiana, dia ary mbola ho avy indray ianao amin'ny farany hakanay, ary amin'ny lanitra vaovao sy tany vaovao hitoerany famarinana. Andriamanitro ampio zahay mba azony mitahiry ny finoan'olona masina, fa zay efa trabonjy ankehitriny ary midera sy mankarazany zanak'olona zay eo anatrehanao ray, ka omeo anay finoana, anaranay finoan'ireny olona masina reny ny fanantenany sy ny fitiavany. Dia oka ny fanahy masina hitarika anay amin'izao hariva zao, oka hoeto anao Jesosy manamasina ny olonao, atanjaho ny finoanay anao. Koa mitenen'Andriamanitro fa mihaino zay zanakao, mangataka aminao minaran'ny Jesosy Tompo sy mpamonjy zahay. Amen. Oka horentsika ny ten'Andriamanitra araka ny Matio 5. Matio 5 andiny 17 hatramin'ny 19. Matio 5 andiny 17 hatramin'ny 19. Tozao ny vaky ny teny aminaran'i Jesosy Kristy tompontsika. Ianareo no fanasy ny tany, fa raha mifanasina no tonga matsatso, inandray no asira azy. Tsy misy hery nanaovana ina intsony izy, fa arianany felany da fonisany olona. Ianareo no fahazavana zao toy zao, tsy azo felina zay tanàna miorina ao tamin'ny tendrombohitra. Ary koa tsy misy olona mandetra jiro ka mametraka azy amban'ny vata famarana, fa apetraka ny fanaovan-jiro ka dia mazava amin'izay rehetra ao an-trano zany. Oka zava-masonina toy zany koa ny fahazavanareo, mba ahitany ny asa soa ataonareo ka ankarazany ny rainareo zay any an-danitra. Ray masina ho manomasina anay ny famarinana, fa ny teninao ny famarinana. Amen. Mikambona malala amin'ny rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Isa-taona zany isika fiangonana Luteranina, isaka ny 30 oktobra dia mankalaza ny atao hoe fetin'inona moa? Fetin'ny réformation. Mety ihany dokotera tena mamekaka. Mety ihany fa misy kely fizanefana zany mety ihany koa. Fetin'ny réformation moa zany 30 octobre nametrahany Lutera le 1395 nanambarany fahadisoan'ny fiangonana katolika ka tokony ahitsy. Zay zany. Rehefa avy indray zany 1er novembre fetin'inona indray? Fetin'ny filazantsara. Dia mety ihany dokotera fetin'ny filazantsara. Rehefa koa tsika tonga amin'ny 2 octobre, androany moa zay? Ina indray zany? Fahatsiarovana ny olona masina. Io zany karazantsika amin'ny piano androany. Fa io zany efa karazana formule zany, na tsy formule ma zany fa karazana règle zany tazomintsika. Dia 30 octobre nametrahany Lutera ny teziny, fetin'ny réformation. Mivory atsika amin'io andro io zany mivavaka, fa tsika moa zany tsy mivory zany. Fa mivory ny Luterana amin'io manao fotoam-pavahana, dia mivory koa izy amin'ny fetin'ny filazantsara, mivory misy fivorana maromaro amin'ity week-end ity zany. Dia zany. Ka fahatsiarovana olona masina zany ataontsika androany, zany fahatsiarovana ny namantsika zay efa trabonjy. Dia zany no tsiarovantsika namantsika efa trabonjy. Efa maro ny namantsika efa any an-danitra amin'izao fotoana zao. Petraka avanan'i Jesosy. Ny fanahiny no any, fa ny vatany mbola eto an-tany ihany. Reo levona ao anatin'ny tany. Efa tsy hita zany ny vatany zany. Fa ny fanahiny nomena toerana vonjy maiky any an-danitra. Ka ao amin'ny Kristy izy. Ahoana ny fanazavana zany? Tsy haintsika. Ao amin'ny Kristy izy ka fa midera ny zanak'ondry. Misaotra azy noho ny indrafony, noho ny fitiavany lehibe, ny fijaliany, ny fanetrentena ny lalina. Izy zay mpanjaka lehibe any an-danitra, be ny voninahiny, tena voninahitra tsy misy takan'izany. Misy tafika ngeza be any an-danitra, anjely marobe ny any, tafika be voninahitra sy fahefana ny any, dia hery ny any, ka mankaraza azy sy misaotra azy, noho ny famonjely azy. Ary mahita koa reo ny sasany efa any amin'ny helo mirehitra afo amin'izao.
fa tongany koa ny amirengo rehetra afo amizao satria tsy miandriny any farany fa misy koa zany amizao reo mijaly ao nahita ny famindrampon'Andriamanitra fa tsy ny fahatsarany na famendrehany na zao nandova fiainana fa nataony zanak'olona de Jesosy zay voakapoka zay nijaly mafy ny fantsehana voalefona maty ny zanak'Andriamanitra namonjy azo memem-pona zany voninahitra zany fiainana efa nanany ka misaotra azy mihira reo misaotra manome voninahitra azy miankoka koa ny anjely any an-danitra manome voninahitra any Jesosy zany mahatonga ny alitarantsika antsasany fotsiny dika zany ny antsasany anjarantsika mbola velona ny antsasany zay tsisy ny minna ho andreo fany an-danitra ary efa mandray fanasany tompontsika miara-makalaza ny Kristy vohombo sy nitsangana maty amintsika reo olona masina any an-danitra zay mahatonga ny alitarantsika tsy atao feno fa atao antsasany satria ny fiangonana tsy isika ihany fa misy marobe zany efa nialoha lalany atsika ireo dia nivahiny vetivety teto an-tany na tsy ary fa vahiny sy mpivahiny izy pèlerin reo tamin'ity fiainana ity ary amizao dia any maharitra manak'izay ireo any an-danitra sambatra reo tsy misy fanaintenana tsony tsy misy alahelo fa tena fahasambarana eo natrehan'i Jesosy nefa tongany tsy teverina ty tsony fa tsy misy zapatahaka an'izany reo olombelona teto an-tany zay nahita fahasoavana kefa tany an-danitra misy maromaro eny reo na vitsivitsy ihany efa tany an-danitra tahaka andrineny lava tsy teverina eto an-tany tsony raha mahita ny voninahitra ny fahatsarana ny fifaliana any an-danitra tsy misy teverina ty an-tany tsony zay nahazo famindram-po tahaka an'izany fa neto an-tany dia varineto isika nefa neto dia be tsy fataterahana dia tsara neto tany ny fahotana ity tany ny ota eto tany tsy fataterahana tany ny herisetra tany ny firereana fiavonavonana tany ny anjakany devoly ny fomba ratsy ny ty fiainana ity zay zany ka ny fiangonan'i Jesosy anefa eto mbola eto isika tsy ampianareo am'izao tontolo zao aho Jesosy fa apetrany eto isika apetraka an Jesosy araka ny texte teo ianareo no fanasy ny tany zay ny ametrahany atsika eto faharoa koa ianareo no fahazavana zao tontolo zao ametrahany atsika eto ary fahatelo ianareo no tanàna miorina ho tenim-bohitra tahaka ty tanàna atsika ty amin'ny hauteur tazany any ambany rehetra amin'ny voiture dia mahatazana azy kristiana dia natao fanoarana telo fanasina manambara hery lehibe zany puissance lehibe satria ino maha-puissance azy ny fanasana dia miaro ny zavatra tsy olo raha ny hena tianao tsy olo aingana asina sira sina fanasina misy hery zany fahazavana mampazava ny rehetra ka ahitana ny atramocoin sy ny recoin rehetra hitadolo ny zavatra miafimiafina rehetra ka afatarina ny marina satria eo amin'ny mazava fa raha maizina dia mety ho tafitona ny tombotsika fa raha mazava hita marina ny zava-misy ary fahatelo tanàna tapotenim-bohitra ka tonga repère avy lavitra tsy very ianao fa mitazana ny riny dia tsy diso ny dianao ka reo zavatra telo reo ny anoaran'i Jesosy ny fiangonana eto an-tany ny fiangonana eto an-tany dia mbola miady atsika zany mbola anaty ny ady tsarovy zany ravana tsy mora ny fiainanao fa mbola anaty ny ady be ny zavatra manihirana anao sy manimba anao ao ny asa nofo mandreraka anao zany ao ny fomba ratsy ty fiainana ty fen'olona tsy tia an'Andriamanitra ty tany ity ka manao tsinitsina anao mivavaka sy maneso anao tsy tia ny Jesosy reny olona reny ka miady amin'ny fanesoana zao tontolo zao anao nefa ho Jesosy teo hoe aza malahelo anareo raha enjena tenena raha sonoa ny anarako fa lehibe ny valim-pitianareo any an-danitra sambatra anareo olona malahelo fa anareo ny lanitra sambatra anareo nona ankehitriny hovokisany anareo sambatra anareo raha halan'olona ariany aratsina lavo to zava-dratsy nanareo noho ny amin'ny zanak'olona hitatsika ny adin'ireo kristiana any Irak maro ny amidy andevo dia maro amin'izy ireo vonoana tsy ahoana noho ny tsy fitiavany reo olona reo ny anarany zanak'ondry dia Jesosy Kristy eto amitsika efa niaretan'olona maro teo alohantsika koa zany na teto Fransy amity faritra atsimo ty maro ny protestanta maty taty faritra atsimo ty na tany Madagasikara ny tandrazatsika
na tamin'ny fandehan'ny fiangonana tany Roma sy any Asie mineura samihafa amin'ny fatry samihafa lehibe ny kristiana maty noho ny anaran'i Jesosy. Ka ny fiangonan'ny tompo eto an-tany dia fiangonana mbola miady, ary rehefa rahatr'izay mody mandry tsika dia afakady sambatra tanteraka ny nantenaina. Ary eto isika dia mijery ny finoan'ny olona masina fahiny zay miady tahaka antsika, ka mibanjina ny finoany. Anahoana ny finoandreo olona reo? Misy olona ngeza laha ny finoana, tahaka ny Augustin, tahaka ny Martin Luther, tahaka ny François d'Assise, tahaka ny François d'Assise, tahaka ny tahaka ny Athanase ohatra, tahaka ny iza le lazako matetika teo Bernard de Clairvaux, sisa olongeza laha ny finoana. Ary tahaka le olona tsotra sy kely maty maritiora koa, nefa omemboninahitra ankehitriny any an-danitra satria reo dia niaritra fahafatesany maritiora noho ny anaran'i Jesosy. Tsy adinon'Andriamanitra zany, any an-danitra dia azo valym-pitia reo ary ny fafana ny ranomasony rehetra. Be lehibe ny olona niaritra mafy teto, fa rehefa any an-danitra dia mampifaly azy Jesosy. Mpanadinoany dobony alahelony rehetra dia mifaly ny fo mahita an'i Jesosy amin'izany andro farany zany. Ka noho zany dia mbola miady isika amin'ny devoly sy ny asany rehetra ary ny fombany rehetra, nefa mandresy isika noho ny amin'ny zanak'olona dia Jesosy, zay fahazavana zao tontolo zao, zay fahazavana aina, zay herin'Andriamanitra sy fahendren'Andriamanitra. Ka tafakamba naminy tahaka ny sampanao voaloboka isika ka mahazo hery amin'izany, ka dia tonga atao hoe olona masina isika. Isika zao ny atao hoe olona masina eto an-tany, fa misy ny olona masina any an-danitra. Ahoana ny maha olona masina antsika? Ianao milaza hoe za ty pasteur mpanota mahantra, marina zany, mpanota mahantra tokoa isika. Kanefa noho ny amin'ny finoana zay fanome ny fanahy masina tamin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra, efa misy finoana ao anatinao ao. Arakaraka an'izany finoana zany ny mahatonga ady ao anatinao. Zany moa dia tahaka ny pile zany, raha sina fila tahaka an'izao dia mitselatra izy, misy charge ao anatiny. Dia tahaka an'izany koa anao misy finoana ao anatinao. Ary ny famantarana ny finoana ao anatinao dia anao manolotra fahotana. Fa raha misy kristianina mivary lavo amin'ny fahotana dia olona maty finoana zany. Manana overina izy, kanjo maty ihany izy. Fa ny olona zay manana finoana dia misy hery ao anatiny, manolotra ny tsy famarinana rehetra izy, ary manolotra ny asa ratsy ny devoly rehetra izy, manolotra ny fomba ratsy ny fiainana ety, ka nahazo aim-baovao ao anatiny izy. Misy aim-baovao miforon'ny fanahy masina tamin'ny tenin'Andriamanitra ao anatiny ao, niteraka finoana, ka natao hoe olona no amasinina ao amin'ny Kristy izy. Olona no amasinina ao amin'ny Kristy izy. Ka voavera ny helony rehetra noho amin'izay nataon'i Jesosy, ary tsapany zany, ka faly izy, matsiaro mevana izy, ka nahazo hery vaovao ao anatiny ao, dia akanjo tafiny isan'andro zany. Zany aim-baovao nomen'Andriamanitra azy zany, na matorina amin'ny fo izy, zany aim-baovao zany no manentina ny fiainany rehetra. Io no mahatonga ny tongony hiazakazaka tahaka ny tera-vavy zay mandehany amin'ny avoana matanjaka, satria ao ny herin'ny finoana zay mitondra ny fiainany rehetra. Izy tsy fantarin'ny olona, fa izy mahafantatra ny zavatra rehetra. Izy dia veriny zao tontolo zao fa olona dala, nefa natrean'Andriamanitra dia olona hendry izy. Izy tsy fantarin'ny olona, fa mahafantatra ny zavatra ny tenainy izy, dia ny fiainana mandrakizay, ka nahazo aim-baovao. Ka noho zany dia atao hoe olona masina izy, na dia mpanota izy, tsy tanteraka izy, fa olona masina izy satria voavera ny helony rehetra noho ny amin'ny ranjanak'olona zay nalatsaka ny amin'ny fahotana. Ka noho zany dia hita amin'ny fiainany koa ny asa tsara. Dia zany hita amin'ny fiainany. Ny olona mino dia feno asa tsara. Hita ny olona tsy mivavaka zany. Na reo olona tsy mivavaka reo dia mahafantatra ny fiainany fiangonana, fa dia olona manana asa tsara reo. Raha tany lopara io poste lopara any Vagnenana. Dia olona rangajetlisy aty taminy. Ah pasteur, tsara ny fiorenan'ny fiangonana eto. Dia rangajetlisa zany.
satria makoso pastera ny mahatsara ny tanàna mampandroso azy de misy zavatra telo ao ny hôpitaly teny dokotera ire zany ao ny hôpitaly izy a de ao ny sekoly ary ao koa ny fiangonana raha misy an'io ny tanàna de mazava izy rehefa ijetilisa ihany tsy mifafaky ka mahagaga fa na nijetilisa de mahita ny fahazavantsika ny kristiana tahaka ty vehivavy anankiray koa fa nisy olona nandevitra tany vangain-drano ka mahafinaritra aho izy rehetra zavatra hitako reto izy taminy koa milamina tsara izy mivavaka izy fa satria nitaisaka rehefa mandevina miazakazana de reo le faty koa latsaka mitany de raha masena ndray koa de fomba taisaka moa zany taisaka moa zavatra matanjaka tia zavatra misetrasetra ny taisaka fa ny kristiana ny hira ny lamina de le vehivavy jetilisa gaga mahafinaritra raha zaho mba maty izy a mba tiako atao tahakany koa ho le vehivavy jetilisa tamiko zany ka zao na dia tsy miditra am-piangonana jetilisa de mankarazan'Andriamanitra izy no ny asa tsara zay ataontsika ary zany no ankalazany jetilisa an'Andriamanitra io a tsy de toroteninao loatra ny hino any jetilisa igny hinony any fa kelikely any fa ny asa tsaranao no ankalazana an'Andriamanitra amin'ny tanàna misy anao ary zany no manavao ny fiarahamonina rehetra azay na tonga an'ty Europe ty hita hoe droit de l'homme na tonga an'ty Europe ty nisy fanajana ny ankizy misy an'ty Europe ty misy fanajana ny vehivavy taloha ny Europeana sauvage ihany tahaka n'olona rehetra fa rehefa niditra teto ny filazantsara de afaka ny barbarisme nisy tamin'ireo a de nisy ny fanajana ny vehivavy a nisy fanajana ny ankizy a hatramin'ny andro taloha moa zany de fahavana kristiana daholo a na tonga an'izany rehetra zany zany de tsy hita ny fiasany fa io a resiresahana ny filazantsara ny tanàna manday tsikelikely a de tahaka ny koba zay misy levure ao anatiny ao tsy tanao ny fiasan'ny carbonate ao anatiny a fa mitombo azy le mofo a ary dia mitombo le koba tahaka nareo menakely any moa zany tamin'ny maraina teo zany de tsy nareo ny fiasany a nefa hita ny heriny a zay mahatratra ny fongana rehetra ao anatin'ny koba de tahaka zany koa ny fivavahana fa na dia tahaka ny heverin'olona kely ny fivavahana tahaka ny voatsitapy ny fanomboany na tahaka ny levure ao anatin'ny lafareny any a de mahatratra ny vongana rehetra amin'ny fiarahamonina mandentana sy manavony ty fiainana ty fa nahoanany ty Eropa ty ny miemotra satria ny kristiana tonga mahatsatso araka ny tokoteny teo fa io taloha ndry Petera sy Paoly ihany nandeha tany Roma tamin'izay baribarany ny olona tahaka an'izany a fa tamin'izany empereur ny andolehana fa nanao mitory any manikava de tapaka ny tenanao ary tena tapaka ny tenan'ny Paoly tany Roma tsy nampihemotra ny kristiana zany fa ny hery fahafatesana sy ny fiainatsita tsy mahasakana ny finoanan'i Jesosy aza matahotra zay mamono ny tena nefa afaka zany de tsy mahay manao na ina izy fa zao nambarako anareo a matahory zay mahay manary ny fanahy any amin'ny hery rehefa tapitra ny fiainanao amin'ity fiainana tsy natahorany Paoly zany fanapahana tenda zany de tapaka ny tenan'ireo tsy natahorany Petera zany fantsehana velona zany de ho afantsika tokoa Petera ary zao ny fahafatesan'ny martiora no zezika hampiroborobo ny fiangonana fa reo kristiany manohitra nyty fanjakana ty de azo repression sika mety higadra sika fa rehefa zany hanavaoany ty tany ity fa ny fanginany kristiana ty Eropa no mahafaty ny fiangonana kristiana milamina ny tany ankehitriny miadana ny olona ankehitriny ary miaraka am'izay koa de matory koa toromaso ny finoana matory de miemotra nefa raha tonga matsatso ianareo satria namaitrako anareo Jesosy Kristy dia fanasina amin'ny tany fa raha matsatso ianareo a de tsy misy heriny ilana anareo na ina tsony fa ariana ny verany anareo ka hitsikitsarona ho latsainy jetilisan'ny kristiana tahaka am'izao andro ankehitriny zao latsaina ny mompera be dehibe ny pédophile latsaina ny sisa dia mifampizara am'ty fiaina am'izao tontolo zao ny kristiana de tonga matsatso nefa nametrany tompo azy a de ho fanasy ny tany ho vavolombelona hanambara hanohitra ny tsy famarinana rehetra ary na dia enjena tsy atao tranomaizina de tsy maninona zany fa zay ny antsony tompo atsika de ho fazavana sy fanasy ny tany aratry zay mbola lozany nozary koa ny anjony kristiana any amin'ny helmo rehetra ao fa andatsa azy koa ny devoly rehefa tonga any izy andatsa azy koa ny naman'izay tsy mino teto an-tany hoe mba nino kely ihany ianao fa zay kely taminao de le sorona aminao fa leo manambe de omena be ianao
fa raha manana kely fotsiny anao fifavahana na dia ny kely anananao dia isorona aminao amin'ny farany tsy asoanao kory zany. Dia manjary ho fianarana eto amin'ity fiainana ity. Fa raha ny kristiana no mihemotra dia lozo zao tontolonao manontolo. Ianareo ny tanàna miorona ao tapoterim-bohitra tazany olona ka ataon'olombelona repère. Fa nahoana ny olona mamoy fo sy mamoy tena tsisy repère amin'ny fiainany sy ny olona. Ka ianareo no repère arahany olona tanjona ho tratrariny. Ianareo no karazany hoe ina moa zany, karazany zavatra hoe ina mo boussole zany, na tsy boussole moa zany fa tahaka hoe repère no tazan'olo tanàna miorona tapoterim-bohitra ka tahaka ny hoe ianareo no fara na jiro rehetra jereny sambo manatona avery. Na tahaka zany hoe ianareo no tanàna miorona ka dia repère. Satria zao tontolo zao tena déboussole-ny olona fa ianareo kristiana no repère rany. Ka raha ianareo ndray tahaka ny olona vaky sambo mankatsy mankary dia tena tsisy repère tsony zao tontolo zao. Ary farany ianareo no fahazavany zao tontolo zao. Ny kristiana dia mazava. Mazava izy satria Jesosy Kristy ny ao anaty. Iny fa ny an'tereny kristiana koa dia mazava. Olona mivavaka dia mazava ny tarehiny. Meme izy, tsikitsiky izy, tsy matahotra ny olona mijery anao. Fa raha rety tarehin'olona sasany reny ane, tahaka ny anankiray hitako tany Paris zay, matahotra. Tsy ny ankizy ihany matahotra mijery. Na ny olon-dehibe ny matahotra mipetraka amin'ny métro akaiky, te filaperana ianao. Tena mampatahotra ny tarehiny. Ka noho izany ny kristiana dia fahazavana. Dia mampazava ny fiarahamonina, mampazava ny manodidiny. Dia izy no mahatonga ny olona tsy ho diso, tsy ho tafitoana satria mazava izy. Satria jiro izy zay tarafiny fahazavana Kristy. Ka ho Jesosy hoe okazava e mason'olona toy izany koa ny fahazavanareo mba haitany ny asa soa ataonareo. Ny kristiana dia tena feno asa soa satria ny anaovany an'izany dia zao ankalazana n'Andriamanitra. Ny anaovany izany koa dia hijoroana vakoolombelona eto amin'izao tontolo zao. Feno asa tsara ny kristiana dia feno fitiavana, feno fanaovan-tsoro, mikarakara ny olona adala, mikarakara ny olona kamboty, ary mampahery ny diso fanantenana, mamangy ny mpitondra-tena sy ny kamboty, mamangy ny trapahoriana, mampahery ny reraka, ary manampy ny sahirana. Ka feno asa soa ny kristiana ka tsy mba ataony ainy, ataony zavatra ny fiainany, mba hanahafany an'i Jesosy. Jesosy zay nandehandeha teto an-tany, nanao soa, nanasitrana ny marary, nampahery ny malahelo. Ary tsika mpianany koa dia manaradia amin'i Jesosy ka tsy mitsitsy aina amin'izay mety anaovan-tsoa, tsy mitsitsy aina amin'izay anaovana ny asan'Andriamanitra, tsy mitsitsy aina amin'izay mety vola ho lany, na ny fotoana ho lany, ny hery ho lany, eny hatramin'ny aina aza. Dia folo kristiana zany tahaka nataon'ny tompo zany. Ka ho hitan'ny Jekrisa ny asa soa ataonareo ka ankalazany ny rainareo zay nandanitra ka dia oka zava-mason'olona toy izany koa ny fahazavanareo. Nahatra ny ho an'Andriamanitra ray sy zanaka ny fanamasina, Andriamanitra ray marina sy ny taloha indrindra ka manatsaray. Dia raiso ny fitahia. Momina rehetra ny fahasoavan'ny tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny fampiraisana ny fanamasina. Amen.